Topoklasy topoko vavy ankafaliana indray no iarahana amintsika amin'ity takariva ity. Takariva ny 13 volana Jolay 2024 manasanao anaraka hatramin'ny farany fampalalama vao ito amin'ny fahitalavitra matv ny tontolo politika dia ny hevitry ny fianakaviam-be iraisam-pirenena na ny GKM manoloana ny fivoarana raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny zava-mitranga eo anivon'ny ministeran'ny Jonio ary ihany koa ny zava-mitranga sy ny manodidina ny tontolon'ny fampianarana sy ny fifarana ny taom-pianarana lasa teo. Ny makasika indray no entina amintsika sationany ihany ireo fa ny tontolo politika aloha no antsika misantatra ny fampalalam-baovao nanome fepotona hatramin'ny farany ity volana ity ho an'ireo candidat telo dia Andriamatoa Anne Rajoelina, Lalao Ravalomanana ary ny candidat Didier Ratsiraka. Izy itony manana ny antota taratasiny ny avy eo anivon'ny GKM teo ihany koa izay fepetra izay ho an'ireo candidat sy nafeno ny fepetra izay notakiana amin'ny filatsahako fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha tokony moa ka tsy hiova hevitra izy ireo dia isin'ny sazy ilatsaka aorianan'izay. Tsy maintsy iroso amin'ny fampiarana sazy ny SADC raha kiribibitana ny firotsako fidiana ireo kandidat telo Andry Rajoelina, Lalao Ravalomanana ary ny amiral Didier Ratsiraka sy ireo kandidat hafa tsy nafeno fepetra hoy ny mpanelanelana avy amin'ny GKM Roa Hakim Sisano androany. Fanasaziana izay efa nahazo fankataovana avy amin'ireo vondrona iraisam-pirenena sy vondrona mpikambana ao anatin'ny GKM ka iseho amin'ny tsy fanohanana ny fanomanana ny fifidianana sy tsy fankataovana ihany koa ny valim-pifidianana. Nanome fotoana ho an'ireo kandidat tsy nafeno fepetra andinihana makasika ny fitakiany amin'ny fanesoran'izy ireo ny firotsako fidiana ny GKM. Irin'izy ireo raha amin'ny faran'ity volan'ity farafatarana no mahazo valokavatra izy ireo. Nambarany ity mpanelanelana ny iraisam-pirenena ity fa efa naneho fahavonona Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny hamoahany diditsy volana ahafahan'ireo kandidat tsy nafeno fepetra manala ny taratasy firotsako fidiana izy ireo. Saingy nametraka fepetra kosa ny filoha teteza mihita fa tsy hiroso amin'izany raha tsy efa manaiky ny ala tsy ho kandidat ihany koa i Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny amiral Didier Ratsiraka. Aorian'ny famoahana diditsy volana dia hiverina handrafitra lisitra vaovao ny kandidat ny CES izay miainga amin'ny lisitra amin'izao fotoan'izao. No marian'ity mpanelanelana ny iraisam-pirenena ity fa CES efa nasipa hanovana mpikambana ao aminy manatanteraka izany. Raha nanao tatitra ny fiona tamin'ny mpikambana eo anivon'ny FFKM dia nanambara ny GIK fa mijanona amin'ny sehatra ara-pivavahana ny hetsika fampihavana tanterahany FFKM. Maniry nisy ny fifidianana amin'ity taon'ity ihany koa ny GKM raha ny fanazavana androany. Nanao tatitra tamin'ireo mpikambana ao amin'ny GIK eto Madagasikara moa ity délégation ny GKM ity androany izay namarina ny fivahinianana nandritra ny 5 andro teto Madagasikara.